qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ice Tea Naturo, zava-pisotro mandritra ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, ahitana ireo entana tsara kalitao fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Manolotra anao ny vaovao. Nolavy ny HCC ny fanambadana ny mahantoko mpanohitra nataony antoko malagasy miara-miainga. Namafy masin'ny rehetra ny fitsarana avy tamin'ny alalan'ny fanapa-kevitra iny fa eo ambany vahony fahefana mpanatanteraka ary miray tendro ho fanampenam-bavan'ny demokrasia. Ny andindin'izay arahinao anatin'ny matoan-datsoratra Boaza Razanatsoa. Tsy mbola mijoro hatramin'izao ny haute cour de justice tsy tiany mpitondra ankehitriny ho hita nialatra taona eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny lehibe ny faritra Morony Manity teo aloha. Tsy ampy ny ora ny simba ny fambolena, tsy mbola misy fiatraikany amin'ny vidim-bary eny an-tsena izany amin'izao. Raha nitatitra aso eny anivon'ny sampana mpanara-maso sy ny vary kosa, ahina hiakatra tanteraka ny vidim-bary amin'ity taona ity, fiakarina izay ho tsikatrika aorian'ny volana Martsa. Nakarazana nanomboka androany ny jobily fahadimapolo amin'ny zato taona ny FJKM maniorina voalohany ary naritra indrindra teto Madagasikara. Fiangonana izay anisan'ny manatantara noho izy nanaovan'ny malagasy batisa voalohany. Manomboka androany any Gabon ny andiany faraka amin'ny telopolo ny kanina 7.10 maharitra 12 andro 12 ny lalao ary 9 kosa ireo ekipa. Ny ekipa Gabonais sy ny Guinéana Bissau, ny ekipa ny Cameroun sy Burkina Faso no nanokatra ny lalao androany. Ny andindin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Allô, za ihany kia aty amin'ny Baolay za io. Marina le nolazaindria mahafinaritra be. Mbola mitony fety miaraka amin'ny Baolay amin'izao taona vaovao 7.14 zao. Raha tian'olo tele misy karazany maro ao, ny Essence, ny Chongong, ny Skyward, sady voatonga. Misy Bafarandray, Jeyo, tsara feo be. Ny lecteur du VIX, So Good, ny panneau solaire, Baolilay, dia marika Baolilay daholo koa ny kojakojam-behivavy. Ny vidiny ve tena mirarika. Baolay dia mirary taom-baovao feno fifaliana ho anao sy ny ankohonanao. Un Coca-Cola s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance, c'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit, mais il faut le boire ici. Say it ain't what you do, cause
Un univers de surprises fruitées et de fraîcheur. Trois nouveaux produits à partir de concentrés de fruits et arômes naturels. Naturo est fier de vous présenter jus pomme-poire, SC pêche, SC citron, boisson de toutes les saisons. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndoutapénoc ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Spaghetti tena machiro, spaghetti français. Muraviti tsara qualité, spaghetti français. Simirekidekita, murandrauna, mitumbu tsara, muramasaka, avitana karazan sakafo. Spaghetti français. Mampire antsika tsabe, spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Mahalinanao ity bijouterie vite volameny tongava malaky ao galerie sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa ao building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo miaraba tombokilasy tombo vavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny lafin'ny politika avy hatrany no anomboantsika ny fampalam-baovao no lavy ny HCC ny fanambarana ny mahantoko mpanohitra nataony antoko malagasy miara-miainga nanamafy mason'ny rehetra ny fitsarana avo tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra fa eo ambany vahony fahefana mpanatanteraka ary miray tendro ho fanampenam-bava ny demokrasia ny andidin'izay anatin'ny matoan-datsoratra Iboazy Razantso. Raha ny toejava-misy eto amin'ny firenena sy ireo fanapahan-kevitra no raisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana hatramin'ny hipetrahana izao fanjakana izao nyjerena dia azo lazaina fa efa nandrasana ihany ireny fanapahan-kevitra ireny. Tsy mahagaga vakina fotsiny hoy ny tanora toa mahatsikaiky aza indraindray satria toa filambo tsiary no fijery azy. Toy ny fahazarany mantsy dia niezaka nitady fomba filaza sy antony ara-dalàna hanamarinana ny didina avoakany ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Nolazaina ary fa misy banga sy tsy mazava lalàna fen'ny mpanohitra ka tsy ahafahana manendry izay ho foloan'ny antoko mpanohitra eo anivony anteny meram-pirenena. Noverezina tao anatin'ny fanazavana lava ny sain'ny mpamaky ny didy ka tsy haintsony hoe inona marina moa ilay lazaina fa tsy mazava. Tena tsy mazava sy tsy azo iodivirana tokoa ve sa tsy maintsy natao izay tsy ampazava azy mba anakanan-dalana ny fisian'ny fanoherana eto amin'ny firenena. Ny zavatra hanerahana nahita aloha dia ireny famezivezena ela natao mikasika ity raharaha ity. Raha tsy haivina mantsy dia efa ela no napetraka teo anivon'ny biraon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny taratasy fanambarana nataony antoko malagasy miara-miainga. Izany hoe tamin'ny 27 volana Novambra. Saingy toa nodina fanina izany. Raha tsy efa narahina akaiky sy novakiana mpahibe maso ny resaka, tsy nivoaka teny Tsimbazazy io fanambarana io. Izao tonga ety amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izao indray. Dia ireny no valiny voaray. Tsy miafina intsony ny ezaka ataon'ny fitondrana miaraka amin'ireo andrim-panjakana eo ambany fifehezan'ny anampim-bava ny demokrasia eto amin'ny firenena. Lazaina ombenombeny ny mahazava-dehibe ny fisian'ny fanoherana
nefa hatramin'ny fotoana nilazan'ny antoko MMM ny fikasany hitsangana ho atoko-panohitra dia nisesilany ny fingana maro nentina nampanginana izany. Ny hita mazava amin'izao dia ny fisian'ny tahotra eo amin'ny mpitondra ny hitsanganan'ny antoko-panohitra amin'ny fomba ofisialy ka manao izay ho afany mba hanemorana ny mety ho fisian'izany. Mazava ihany koa voaporofo indray fa resabe fotsiny ihany ny fisian'ny fisarahana eo amin'ny fahefanam-panatanteraka, ny fahefanam-pahaloalalàna sy ny fahefanam-pitsara. Raha mahita indray mantsy izao fa ireto roa farany dia toa sehatra sy fitaovana entina hametrahana sy hanatanterahana izay politika sy kajikajin'ny mpitondra fotsiny ihany. Eny, na dia efa hita fa tsy manara-dalàna izao azy. Tsy miafina intsony ihany koa ny faniriana izao fitondrana izao hanampimbavan'ny demokrasia. Izany dia miseho amin'ny fomba maro hatramin'ny fanakatsakanana ny mpanangom-baovao tsy hanao ny asany, ny famerana ny fahafahana mampita vaovao amin'ny alalan'ny aina aman-jery sy ny tambajotra serasera. Ary izao indray dia ny fitsanganan'ny fanoherana amin'ny fomba ofisialy mihitsy no sakanana. Tsy te anaraka ny fitsipidalao ara-demokratika ny mpitondra satria mahalala fa raha ny vahoaka marina no hifidy sy laza ny heviny dia tsy ho tafaverina eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny firenena intsony ny mpitondra ankehitriny. Na amin'ny fomba ofisialy anefa na tsia, na oferana na ho tapenana aza, ny feon'ny vahoaka dia rehatrany ary ny fanoherana dia tsy maintsy mipetraka ka mandrora mitsilany ihany izay mpitondra miny manampy maso manoloana izany. Fa mbola ny zalafy ny politika izay hatrany dia tsy mbola mijoro hatramin'izao ny haute cour de justice tsy tiany mpitondra ankehitriny ho hita ny halatra taony eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanazavan'ny lehiben'ny faritra Moronomany teo aloha fanadidina iarahantsika amin'ny onona saina. Tsy azo antenena ny ampijoroan'izao fitondran'izao ny HCJ na ny haute cour de justice hoy ny maître Maminy Irina Josoa lehiben'ny faritra Moronomany teo aloha. Manoloan'ireo fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra ankehitriny izay miseho lany eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa eo ihany koa ny halatra sy ny fanodikodinam-bola. Tsy hanangana izany izy raha ny fanazavana. Fiarovan-tena, nefa fiarovan-tena diso toerana ihany le izy satria mieritreritra izany le mpitondra amin'izao hoe hanomana ny mandat manaraka dia hangalatra sy hanao didy jadona na hanao fanaraotam-pahefana dia hoe aloha tsy hatsangana ilay haute cour de justice. Kanefa diso hevitra izy fa ny tsy fananganana an'io mety hiteraka fahatezeram-bahoaka dia mety afara amin'ny fitsaram-bahoaka io zavatra io. Fahitana azy ety ivelany izay satria mieritreritra izy fa tsy fanajoroana ny haute cour de justice dia tsy ahafahana mitsara azy amin'ny halatra ataony sy ilay fanaraotam-pahefana ataony. Kajy maloto nataon'ny mpitondra ankehitriny ambadiky ny tsy fampijoroana ny haute cour de justice ho hiatrany ny fanazavana. Hiteraka korotana eto amin'ny firenena nefa tsy fananganana izany rafitra izany. Hatramin'izao aloha ny fahitana an'ilay toe-tsain'ilay mpitondra mihitsy dia hoe tsy antenana intsony ny ijoroana izany haute cour de justice izany satria ilay toe-tsainy mihitsy nefa tia mitazona fahefana, tia manango karena, tia manao kolikoly, tia manao didy jadona ka tsy azo antenana mihitsy ny sin'ny atao hoe fisanganan'ny haute cour de justice satria raha mitsangana io dia mieritreritra izy fa ohatrany hoe famonotena ho azy izany. Kanefa moa dia ny vahoaka indray izany no mety tsara azy ireo na rehefa tsy tafatsangana ao anatin'ny fotoana tokony ilana azy izy fa tokony hahatonga saina vahoaka ny zavatra misy ohatr'izao. 3 taona izay no nahavitan'ny filoha ankehitriny ny fianianana fa hanaja ny lalam-pandrenana. Ny mifanohitra amin'izay anefa no zava-mitranga raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. 3 taona na nitsakitsahana ny lalam-pandrenana raha tsy ilaza fa tsy ny tsy fampijoroana ity rafitra ity. Mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana. 12 volana aorian'ny nahavitan'ny fianianana tokony efa hijoro ny haute cour de justice. Manoloan'izany fandikan-dalàna hita amin'ny pokom-pirenena izany. Mangina tanteraka ny rafitra mijoro eto amin'ny tany sy ny firenena toy ny antenimera-pirenena. Mangina ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena. Fa 3 taona tsy aoriany nitondran'ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka amin'ity repoblika fahefetra ity dia tsy mbola misy tokotany ihany koa ny resaka fanendren'ireo masovoany ivelany ho an'ny États-Unis anefa tapitra ny tao-piasan'ny filoha teo aloha Barack Obama ary ny baiko ny ametrahan'ireo masovo Amerikanina rehetra voatendry tamin'ny andron'ity filoha ity ny filoha vaovao Donald Trump fanadina. Efa misasaka izao ny volana janoary 17 efa andro vitsivitsy isa dia ho feno 3 taona katroka no nitondran'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina tamin'ity repoblika fahefatra ity. Isan'ny kabary sy fampanantenana efa natao hatramin'ny fiandohan'ny fitondrany izy sy ny ministry ny raharaham-bahiny izay efa nifandimby teo ny fanendrena maso ivo vaovao any ivelany.
eo ihany koa ny fanoloana ireo maso ivo sasany izay efa niasa ampolo taona maro na mihoatra any amin'ny firenena sasany. Hatramin'izao anefa tsy mbola misy totosa izany raha ny zava-misy ambava fotsiny ihany ireo tompon'andraikitra no milaza ho vonona sy efa miomana ho amin'izany. Toa ny fanambaran'ny Italia Generaly ENAM izay sekolim-panjakana manofana ireo agent diplomatique izay ho fanina manokana amin'izay fifandraisana ara-diplomatika amin'ny anivelany izay. Ny ADC zareo zany tena hoe technicien araka ny titre andreo agent diplomatique. Zareo zany efa mianatra matianina amin'ny diplomatie. Zareo zany azo atao ambassadeur ary efa nisy ambassadeur atsika tany Addis Abeba, agent diplomatique sortant tato amin'ny ENAM, ny ambassadeur atsika any Moscou amin'izao agent diplomatique ato. Fa matetika ny fanendrena ambassadeur dia fahefana manokana ho an'ny filoham-pirenena. Da matetika mety tsy agent diplomatique le olona tendreny fa olona iveriny fa avita an'le asa. Raha tsy ahivina ohatra, efa tamin'ny taondasa tamin'ny volana febroary 2024 ny ministry ny raharaham-bahiny no nanambara fa efa mivonona ho amin'izany fanendrena sy fanoloana maso ivo izany. Filazana izay efa notanterina teto amin'ny Gol TV tamin'ny alalan'ny fandarana alalino momba ny agent diplomatique et consulaire tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoan'izao aiza ny fanatanterahana izany. Anivelana anefa mifanohitra amin'ny tranga eto no misy ny antsika efa misy ireo maso ivo efa mihoatra ny 20 taona no efa niasa amin'ny firenena iray. Raha ho an'ny Etazonia manokana manodidina ny 3 taona eo ny fahareta ny fiasan'ny maso ivo iray amin'ny firenena iray andefasana azy. Misolo hafa indray izany avy eo amin'izao fotoan'izao ohatra misolo ny filoham-pirenena Amerikanina, ny filoham-pirenena vaovao Donald Trump sy ny ekipany izay nanambara tamin'ireo maso ivo rehetra no tendrena tamin'ny fotoam-pitondran'ny Barack Obama mba hametra-pialana alohan'ny andraisan'ny filoha vaovao Donald Trump ny fahefana amin'ny 20 volana Janoary izao. Efa nisy ohatra ny fametra-pialan'ny maso ivon'ny Etazonia any Kanada. Araka ny fiteny hoe miova andrina miova sata fa ny eto amintsika misy firenena maro izao efa ho 5 taona na 10 taona aza tsy mbola misy ny fanendrena izay maso ivo izay. Zava-misy ary fomba fanao eto ihany koa ny hoe ireo izay olona akaiky ny fitondrana no alefa atao maso ivo fa tsy ireo nianatra manokana amin'izay fifandraisana iraisam-pirenena izay. Lafim-baovao tanteraka kosa indray tokony hisy ny fiomana mialoha amin'ny fanatanterahana ny fividianana na io fividianana efa voafaritra na ihany koa ny mialoha amin'ny fotoana raha ny fanambarana nataon'ny FTMF na ny fikambanana ny tanora mandala ny fahamarinana mba ho fampandrosoana ny firenena tokony hainga ny fotony ihany koa izany fikarakarana izany ny fahaizana mandrindra izay ihany koa no mampiteraka olana samihafa raha ny fanampanazavana. Ao ireo fenotona ka efa manan-kara-panon'ny pirenena nefa mbola tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ao koa ireo mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana izay nisy hatramin'izay. Ao koa ireo mifindramonina ka nisy taratasy mazava amin'ny toerana izay niaviany. Ao ihany koa ilay ilaina fanontaniana ny momba azy ny mpifidy zany io fa mety ho nisy fahadisoana tamin'ny lisam-pifidianana teo aloha. Ao ihany koa ireo mpifidy izay tokony esorina ny maty, ny findramonina ary ny voheloka. Ka mba hanantona ny biraopokotany misy azy mba ahafahana mampiditra ny anarany na malala ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana mba ahafahana mamoaka ny lisam-pifidianana vaovao 2016-2017 izay iny no etsika hiatrehana amin'ny fifidianana izay misy eo. Fa isan'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ihany koa dia nanomboka androany ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny FJKM niorina voalohany teto Madagasikara fiangonana izay anisany manatantara tokoa noho izany nanaovan'ny malagasy batisa voalohany fanadina raha antsika amin'ny miantarandrianeva. Tamin'ny taona 1.7 no niorina ity fiangonana FJKM eto Ambatonakanga ity. Fiangonana naharitra indrindra tamin'izay natsangandreo misionera teto Madagasikara. Teto amin'ity fiangonana ity no nandraisan'ny malagasy ny fanasan'ny tompo voalohany tamin'ny 5 Jona 1.7 ary herinandro taorian'izay no nanaovan'ny malagasy batisa voalohany. Sedra maro ny seho nandritra izay taona maro izay saingy mbola tavajanona ny toetra hatramin'izao. Tateoriana ho iaho rehefa nandeha ny fotoana dia niraran'ny mpanjaka raha navalona ny fivavahana kristianina dia nakatona ny fiangonana rehetra nidina zany tsy hisokatra
dia anisan'izay niditsy ny sokatra izy ity dia ny avy eo navadika ho trano soavaly zany a mba hoentina metavitana le mahafiangonana hoe toerana masina azy dia tsy voaterina anaraka zany lalàna zany a ka dia navadika ho trano soavaly zany izy. Tamin'ny 2 janoary 17 no nanokanana azy ho tranovato tsangam-baton'ny Martiora noho izy ny famatotra tamin'ny tantaran'ny Martiora malagasy. Araka ny lalam-panjakana anisan'ny monument historique na tsangam-bato manatantara eto an-tanindrazana ny tranovato tsangam-baton'ny Martiora. Betsaka ny lesona azo raisina amin'ny tantarany raha ny fanazavana. Lesona ara-taratasy dia roa ihany. Ny fitiavana ny tanindrazana sy ny fitiavana n'Andriamanitra ka ny fandehanana ny fatahorana azy ary samaty na hisedrana ny mafy indrindra zany fa tsy amidy ny fahamarinana ary tazomina mafy mihoatra noho ny aina azy zany nafatesany ireny Martiora ireny ary tsy gagitsika amin'izao vanim-potoana izao raha toa mangatsika sy mikorota zatra satria mihevery asina ny fiangonana dehibe ny fanamavona sy ny famingavingana ny amin'ny finoana. Rajaivina nanomboka androany ny fankalazana ny Jobily fa 50 taonany etsika maro no entina ankalazana izany. Pejiny toe-karena kosa indray dia faritra maro eto an-drenivohitra no mbola hiala ny fahatapahan-jiro. Ny tale jeneraly lefitry ny Driramà nefa nilaza ny herinandro lasa teo fa foana nanomboka ny alakamisy lasa teo ny fahatapahan-jiro hatreto aloha izany dia resaka ambony latabatra fotsiny izay resaka izay fanadizina. Tapitra treo ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara hoy ny tale jeneraly lefitry ny Driramà Bruno Nomenjanahary tamina gazety mpivoaka isan'andro iray ny alakamisy lasa teo. Taorian'ny fihaonana teo amin'ny fanjakana ny avy eo anivon'ny Driramà ary ireo mpamatsy solika nisy ny fepetra noraisina amin'ny fampiodinana ireo tobo mpamatsy herinaratra. Nanambara ihany koa ity tale jeneraly lefitry ny Driramà ity fa vahaolana Vonjomaka ihany no noraisin'ny mpitantana. Tsy izany anefa no mitranga. Faritra maro eto an-drenivohitra ny hiaran'ny fahatapahan-jiro ka miteraka korotana eo amin'ny fiainan'ny olona manana herinaratra. Ireo mivelona amin'izany dia velotaraina trano toy ny mpanamboatra volo, mpanao sodura sy ny maro hafa. Tsy vaozao no nandrenesana fanambarana ny amin'ny fanafoanana ny delestage eto Madagasikara. Raha tsy ivona ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra. 3 volana monja no nangatany hanafoanana izany. 3 taona teoriana mijanona olana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy hatrany ny famatsiana herinaratra. Izany hoe tsy lahara-pahamehana ho an'ity fitondrana ny famatsiana herinaratra ho an'ny vahoaka malagasy. Ny ministra tsy mbola voasolo hatramin'izao, ireo mpitantana izay tsy mahavaolana mijanona eo amin'ny toerany hatrany. Faraka nambara tany anatin'ireo lohatenim-baovao dia tsy ampy ny orana sy mba ihany koa ny fambolena tsy mbola misy fiatraikany any amin'ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao anefa izany farany tatitra azy teny anivo ny sampana mpanaramaso ny vary kosa dia ahina hiakatra tanteraka ny vidim-bary amin'ny ity taona 17 ity fiakariny izay ho tsikatratra manomboka amin'ny volana martsa ho avy izao fanadina. Mandidina ny 700 ariary hatramin'ny 500 ariary no vidin'ny kilao ny vary eny an-tsena nanomboka ny volana desambra 12 raha ampitaina tamin'ny taon-dasa tsy nahitana fiakaran'ny firy ny vidim-bary. Tamin'ity taom-pambolena ity kosa ny tsy fampinyorana no ahina isy fiatraikany goavana any amin'ny voka-bary ary indrindra ny vidim-bary eny an-tsena. Vary aloha no misy fiatraikany izany hoe ilay vary tokony hohanina amin'ny taona 17 anomboka hohanina eo zany. Zany hoe ny vary hoanitsika izao dia na vary efa vokatra tamin'ny taona lasa ka angon'ny mpanankona zany na ny vary efa novidin'ny mpanafabary avy any an-dafy zany tamin'ny taona lasa iny. Izay zany ny vary hoanitsika. Izay zany tsy dia mbola tokony hisy fiatraikany amin'ny vidim-bary fa io moa arakaraky ny mpisehatra rehetra koa io amin'izay lafin'izay. Araka izany ny voka-bary manomboka any amin'ny volana martsa no any no amin'ny maritra no mety ho fiakaran'ny vidim-bary eny an-tsena. Fiakarana izay tsy azo itovirana intsony raha ny zava-misy amin'izao no jerena. Tsy vao izao ihany anefa no tsy ampy ny voka-bary eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny pahy toe-karena iray nanaovanay ny fanadiadiana. Ankoatra ny vahaolana eo amin'ny fampitomboana ny fanafarana vary, vahaolana ihany koa raha ny fanazavany ny fitadiavana sakafo hafa mahasolo ny vary na ny antsoina hoe produit de substitution. Tena olana amin'ny ankabetsahan'ny malagasy dia malagasy mbola tsy zatra le mihinana produit de substitution satria io nefa nahazatra azy ka raha toa izy tsy mihinam-bary dia ohatrany lasa tsy mihinan-kanina mihitsy izy. Mora teo moa zany ny vidin'ny sakafo hafa zay mety ho azo solo ny vary dia mbola lafo raha mijery ny vidin'ny ovotsika, katsaka sy ny sisa zany. Ny dikan'izay zany dia tena misy fiatraikany ara-toe-karena goavana be mihitsy ny vidinany
vokatra arabary vokabary zany atao Madagasikara vokatra ty le hoe phénomène El Nino ty dia tsy filatsahan'ny orana zany tsy nitambary n'Antananarivo sy ny manodidina irery ihany amin'izao no maina tsy tafiditra ny rano ao ihany koa izay tsy kely indrindra fa ny any loatra izay sombotry Madagasikara ary tokony hamokatra 10 taonina isan-taona saingy hatreto raha ny fanadihadiana natao manodidina ny 20 isan-jato ihany no voaketsa vokatra izay tsy fahampian'ny orana izay. Feo amin'izay lafiny toekareny izay hatrany dia tsy ny vokabary ihany no ahina hena noho tsy fahampian'ny rotsakorana fa miteraka olana eo amin'ny fiompiana trondro ihany koa izany mihavitsy ny trondro tonga eny an-tsena raha ny fanadihadiana natao. Saika voakasiky ny tsy fisian'ny rotsakorana avokoa ny sehatry ny fiompiana sy fambolena eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy efa manomboka mihena ny trondro tonga eny an-tsena. Vokatry ny orana sy ny ahitany aloha dia vitsy zao vokatry ny trondro. Tena fiatraikany be mihitsy satria tena maina ny tany na ny zanatrondro araka zao tsisy velona tonga. Raha ny topary zao hitanareo fa ritra fa kobahan'ny olona. Zay zany misy ny trondro amin'izao zao ny trondro eny an-tanimbary amintsika zao amin'ny betsy mitatatra iny zao tsisy azo raisina trondro. Raha ohatra ny trondro amidiny etoy zao amin'ny 60 hatramin'ny 70 000 satria izy zany lafo koa nandraisana anazy. Hatreto tsy afaka mampiditra zanatrondro ireo mpiompy amin'ny dobo noho izay faritrany rano izay. Raha toka ny volana septambra teo ny tokony efa nirosy tamin'izay. Ena ny vokatra raha ny fanazavana ary sy fiatraikany amin'ny vidin'ny trondro eto amintsika izany. Ena satria ny biby anaty dobo zany zao mbola tsy manomboka mihitsy fa miaina amin'ny rano ny renirano fanisatra amintsika ny any loatra ny any tasy ny akotrany amin'ny faritany zany ena mbola tsy naka mihitsy satria tsy ampy ny rano. Zay zao ny vokatra anankiray tsy fampian'ny orana dia zay koa mitohy amin'ilay tsy fampian'ny fitaovana eto amintsika satria raha misy fitaovana ataontsika hoe ny resaka motopompe ohatra dia afaka mampiditra rano amin'ny renirano ny olona midobo izay tsy fampian'ny fitaovana zay dia miandry ny orana mihitsy zao ny ankabeazan'ny olona midobo. Etsekelan'izay olana ho an'ny mpiompy-trondro ihany koa ary anisan'ny tsy ahafahana mamokatra betsaka ny tsy fahafehezana ny fitantanana ny fiompiana. Tsy maharaka ny tinady ny tolotra manodidina ny 1 taonina isaky ny 1 hektara ny trondro ho azo eny amin'ny mpiompy tsotra raha toa ka mahatratra mahery ny 17 taonina ny trondro azo amin'ny 1 hektara ny ivelany. Vokany tsy mbola afaka manondrana trondro any ivelany ankamaroan'ny mpiompy malagasy. Fa tsy misy vahaolana azo raisina manoloana an'izay tsy fahampian'ny rano eto an-drenivohitra izay araka ny fanadihadiana natao teny anivon'ny APIPA ny fisian'ny rotsakorana irery ihany raha ny fanazavana azo no vahaolana amin'izany fanadihadiana. Hijanona ho maina ny eto Antananarivo sy ny manodidina raha toa ka tsy misy ny rotsakorana. Tsy misy vahaolana azo raisina ho an'ireo tantsaha mpamokatra raha toa ka tsy misy ny rano araka ny fanazavany teo anivon'ny APIPA izay kely eo kosa no tsy maintsy ho tsinjaraina. Ny rano tsy misy fa tsy ny lakan'ny rano tsy mahatonga ny rano fa ny rano mihitsy no tsy misy. Eny dia le rano teo any tsinjaraina le rano kely iny no alefatsy kelikely araka ny toerana izay misy. Raha ny zava-misy hatreto saika ritra avokoa ny rano ao Imamba, Zisaony ary Ikopa. Ny any Ikopa ohatra raha toa ka 12 hatramin'ny 20 metatra toratelo isan-tsegondra ny tokony ho tsinjaraina amin'izao fotoana izao. Ny hena ho 10 metatra toratelo isan-tsegondra izany. Mety hiteraka olana ihany koa nefa ny fahanteran'ny fefoloha eto amintsika rehefa misy ny rotsakorana ka mitobaka ny rano. Tsika nge zao efa miomana indray ny fihevian'ny orana. Miomana indray fihevian'ny orana dia hitanao moa fa ireo fefoloha izay andraiky tanay dia fefoloha efa tranay be daholo dia amin'ny tazamaso iny ara dia misy tena hita hoe marefitra zany dia mbola manamafy zay hatramin'izao mafisina reny fefoloha reny. Fiatraikany maro araka izany no ateraky ny tsy fampian'ny rotsakorana na izany eo amin'ny lafin'ny fambolena na ihany koa mahakasika ny fahatapahan'ny herinaratra. Tsy misy anefa ny politika entin'ny fitondram-panjakana mahanjany. Raha ny loharanom-baovao tsy misy fangatana tonga eny anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ny amin'ny tokony sy ny fandefasana orana artifisialy.
Lafim-baovao tanteraka kosa indray dia toerana fanaovana fikarohana ara-tsiantifika izay tsy azo trandrahana ny arboretum, toerana izay ametrahana ireo karazan-kazo maniry avy eto amin'ny toerana sy any ivelany teza tendrombohitra ihany koa no tena ahitana ity toerana ity eto amintsika raha ny fanazavany teknisiana iray momba ny alfanidina rahantsika amin'ny Mikael Ramarla. Andraikitry ny fanjakana ny mitadiny vahaolona rehetra amin'ny tsisin'ny faharinganan'ny ala. Ministera maro izay mitana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena no kely vola ka tsy afaka manao ny andraikiny izay amin'ny tokony ho izy. Isan'izany ny ministeran'ny tontolo iainana. Raha ny tokony ho izy, tokony ministeran'ny tontolo iainana no mikarakara ilay toerana ao Ambatobe misy ny arboretum, saingy izao namidy tamin'ny olon-tsotra izao. Maro kosa nefa ny andraikitra izany toerana izany na ho an'ny mpianatra na ihany koa ho an'ny firenena raha ny fanazavan'ny teknisianina momba ny ala. Raha ny mission mikasika an'izany arboretum izany dia ny manao collection botanika ireo karazana hazo misy eto Madagasikara, dia ao koa misy ny fizarana ny zanakazo ireo zanakazo ireo hazo izay hoe lany tamingana ho lany tamingana dia alaina dia angono anatin'ny arboretum dia zaraina indray rehefa avy eo dia misy koa ny ataontsika hoe tena fampianarana mihitsy valorisation pédagogique ao anatin'ilay izy. Ny anjara ndraiky ny tena be dabe zany dia anankiroa ihany. Ny voalohany dia mitahiry ireo karazana hazo izay efa ho lany tamingana ary ny faharoa dia fanaovana recherche scientifique. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fambolena ihany koa ny fisian'ny arboretum na ny toerana isian'ny karazan-kazo maniry, indrindra amin'ny teza tendrombohitra. Isan'izany ny famatsiana ny rano amin'ny fambolena rehetra, izay manamorona ny tendrombohitra raha ny fanazavana. Ny arboretum zany raha ny tokony izy dia eny amin'ny faritra miakatra ambonimbony 35% ny pontiny, tsy haiko moa dia ny izany hoe inona moa no tena anton'izay zany dia hoe izy zany ny arboretum dia manana vocation tena hoe station forestière, tena forêt ka raha vao izay izy raha vao mihoatra ny ponte 35% izy dia manana vocation station forestière, izany hoe tokony voavoly azo daholo ny faritra miakatra ny 330 isan-jato ny eto Madagasikara. Izay ny tena tokony izy. Toerana maro eto Madagasikara no misy arboretum toy ny any Manjakatompo, Mandraka, Antsampandrano, Angavikely, Toliara, Toamasina, Mahajanga sy ny maro samihafa. Mampametra-panontaniana ny mpanarabavao ny hoe ho amidy amin'ny olon-tsotra ihany koa ve ireo karaza-toerana maro misy eto amin'ny firenena ireo rehefa tsy manambola ny ministera sy ny fanjakana. Amaranantsika ny pejy toe-karena dia ireo mpandraharaha sy mpiasa no ankamaroan'ireo olona mivoaka ny ivelany amin'izao fotoana izao araka ny tatitra ny voaka. Mbola mitoy kosa etsy ankilan'izay ny fanondrana ny vokatra avy eto Madagasikara maka ny ivelany ary miankina indrindra amin'ny vanim-potoana fanadizina rahantsika amin'ny Miora Manitra. Midina ny salanisan'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha mitaha amin'ny antotanisa tamin'ny fiandohan'ny taona. Ireo mpandraharaha, mpiasa ary mpianatra ny ankamaroan'ireo mpandeha makany ivelany nanomboka ny tapatapaky ny volana janoary ity. Ny enaraka izany ny fahatongavan'ny mpizahatany taorian'ny fety. Na izany azy, mbola mahafeno ny toerana hatramin'ny 700 ireo mpianatra sy mpiasa mivezivezy any ivelany araka ny fanazavana. Ny haute saison aloha zany tamin'ny décembre sy voalohandohan'ny volana janoary teo satria amin'iny miverina mody ny olona avy nanao fety tamin'ny farany taona. Amin'izao zany tsika tsy dia tena misy hoe mpizahatany be da be mandeha mivoyage amin'izao fa ny olona efa manomboka miverina zany zao ny olona mandeha hoe amin'ny resaka asa, ny mission sy ny voyage professionnel zany amin'izao tena be da be. Dia ny volana janoary matetika betsabetsaka ny passager mandeha amin'izay antony izay. Mbola mitohy kosa ny fanondranana ny vokatra avy eto Madagasikara makany ivelany. Miankina amin'ny vanim-potoana ny vokatra ahondrana. Ny vokatra be mpitapitra aloha zany raha ny fanondranana dia amin'izao fotoana izao io miankina amin'ny saison foana fa amin'izao fotoana izao izy zany dia ny crabe no tena be da be. Azonareo an-tsaina angamba fa tamin'ny novembre sy décembre teo ilay Chine tena be da be dia ilay izy zany miankina amin'ny zava-misy eto Madagasikara no le zavatra ahondrana. Ny volana Desambra sy ny fiatombohan'ny volana Janoary teo no nahitana fiakarana ny isan'ireo olona mivezivezy amin'ny alalan'ny fiaramanidina.
natratra 700 ny tany fahafenoan'ny fiaramanidina malagasy nandritra io fotoana io. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray no anohizantsika ny fampailam-baovao amin'izao hariva izao dia nisokatra tamin'ity herinandro ity ny fifanana nandraisana ireo mpianatra eny anivon'ny sekoly ambony ENAM. Mpianatra madinany 50 no raisina amin'izany dia tsy tahaka ny mahazatra ny fifanana sokajy roa amin'ireo sokajy 9 no nahato tamin'ity andiany manaraka ity ny eo anivon'ny fitsiriana amin'ny setry ny fandoava-ketra sy ny manam-pahaizana manokana mikasika ny fitantanam-bola-panjakana no tsy hisy amin'izay fifanana izay. Olana eo amin'ny lafiny ara-bola no anton'izany nampiantona ireto sokajy roa ireto raha ny loharanom-baovao. Mbola eo amin'izay setry ny fampianarana izay dia isan'ny olana tsy maharisika ny ray aman-dreny andefa ny zanany hianatra hatreto ny tsy fahatakarana ny saram-pianarana na ny entimanina ho amin'izay fianaran-janana izay. Eny amin'ireo sekoly fanabeazana fototra matetika dia tsy zarizary ny fitaovana entina mampianatra toy izany ihany koa ny fitaovan'ireo mpianatra izay matetika avy amin'ireo fianakaviana sahirana misy araka izany ny tantsorika izay natolotry ny Masiovoy ny Chine. Fanadizina. Raha vao miresaka sekolim-panjakana eto Andrenivohitra, indrindra any amin'ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP izany, matetika dia ireo fianakaviana sahirana amin'ny fampianaran-janaka no mandefa ny zanany amin'ireo sekoly ireo. Tsy ampy ny fitaovana na an'ireo mpianatra na ny an'ny mpampianatra na ny any anivon'ny sekoly. Toa ity eto Antsahabe ity ohatra, efa antitra avokoa ny fitaovana rehetra hatramin'ny foto-drafitrasa. Nitady fanampiana izy ireo araka izany ka ny fikambanan'ireo mpianatra malagasy tany Chine no isan'ny namaly ny antso ary nitondra tantsorika ho azy ireo. Ny EPP eo Antsahabe izay isan'ireo mandray ny zaza sy ankizy sahirana sy tsy manan-kialofana avy eo amin'ny manodidina. Dia ny zatra lehibe koa dia ny sekoly zany dia ny association des anciens de Chine pour la promotion économique et socio-éducative no nandray tantanana ny fandokonan'ny sekoly Ray Manontolo. Ny EPP Antsahabe satria voalohany indrindra le mpianatra ireo zany le ankizy dia zanaky ny ray aman-dreny somary sahirana satria raha nanao fanadihadiana zay dia mampanahilo fa ny ray aman-dreny mangataka eo amin'ny tunnel Ambanidia, Analakely, misy mpanasa lamba, misy raha tsy mahavoalo école saram-pianarana mihitsy dia izay no anisany safidianana ity sekoly eto Antsahabe ity. Milaza ho tsy afa-manoatra ihany koa etsak'ilan'izay ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Efa misy ny fanampiana izay entin'ny ministera ho an'ireo sekoly tahaka izao, saingy tsy maharaka izany ny antony mitombo isa-taona nisan'ireo zaza miditra an-tsekoly. Na dia nisaka aza ny ministera manao zavety amin'ny fanampiana ny mpianatra sy ny mpampianatra sy ny fanalefahana ny fizaratry ny ray aman-dreny dia tsy afaka iolokolona ireritsika fa hitantsika amin'izao fa miara-miasa akaiky amin'ny ambasadan'ny Sinoa, ministeran'ny fanabeazam-pirenena manampy zareo amin'ny fitaovana rehetra, amin'ny kita, amin'ny réhabilitation, ny construction, amin'ny fanofanana sy isorana zareo amin'ny manokana. Raha ho an'ny any amin'ny faritra Sasankosi indray, isan'ny olana mbola sedraina eo amin'izay resaka fampianarana izay, ny fiakarany tahan'ny fialana an-tsekoly, isan'izany ireo any amin'ny faritra misy ireny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireny. Raha ny fanazavan'ireo mpandinika ny fiainam-pirenena sy ny tatitra azo avy any an-toerana, morongatra any amin'ny fitadiavana vatsy sy ny sisa sady ireo ankizy, ka tsy misy mandeha an-tsekoly intsony, toy ny mitranga any amin'ny faritra Ambatondrazaka sy Didiny. Toe-javatra izay loza manambana ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Fa mbola amin'izay setry ny fampianaran'izay hatrany dia mbola misy hatrany ny fikasiatana mpianatra amin'izao fotoana izao araka ny fijoroana vavombelona. Nataon'ny ray aman-drenina mpianatra iray Lomovonto moa no vokatra izay fikasiana tanana izay nataon'ny mpampianatra iray teny amin'ny sekolim-panjakana teny Avoloha. Fanadizina. 7 taona ity mpianatra iray ity izay ao amin'ny kilasy faharoa amin'ny EPP Avoloha izao niara-ny fikapohana izao. Tsy nikapohana tamin'ny tanana tsotra fa tamin'ny tao kifafa tao am-pianarana raha ny fanazavana. Kapohany lohako dia ny tanako tamin'ny tao kifafa. Aiza izao marary alama izao? Ato. Ny tanako tsy marary fa ny lohako marary. Mbola nisy ny tahotra nandritra ny fitantarana nataon'ity mpianatra ity. Nisy anefa ny fanaovam-tsinian'i Madagasikara teo amin'ny setra iraisam-pirenena na ny Convention internationale des droits de l'enfant
izay arovana ny zon'ny ankizy tamin'ny taona 1970 ary ny taona araiky amin'ny 1970 vao nikena sy nampiarina teto amintsika. Mbola misy araka izany ireo sekoly sy mpampianatra tsy manaraka izany teto amin'ny EPP Iavoloha efa ela ny nandrenesana ny feony ely teto amin'ny toeram-pampianarana ity momba ny fikasihan-tanana. Lasa lavitra loatra izany hoy ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Ity raim-pianakaviana ity ohatra nanamafy fa nisy nikapoka ny anjady tamin'ny zanany. Matetika henonay foana zany hoe mamono ankizy le mpampianatra nefa izy mpanabe ka ny problème tsy nino an'le izy mihitsy zay de vola zanakay zao de tena rehefa voany tamin'ny tanany de nasiny koa ny lohany de mivonto le lohan'le zaza zatra mahagaga izy mpanabe indray ve no mpianatra indray no mamono an'le zaza ka ahoana nafahan'le zaza ohatra tombo ianarana raha ny amin'ny lohany ny asiana de mba mandray fitarainana zany zay hoe inona mba am'le mpampianatra hoe inona ny tokony atao mampalahelo lolo izy satria zay ara ray aman-dreny tsy mahasamikafoka azy any amin'ny lohany eo mamely azy any amin'ny lohany nefa izy mpampianatra mpanabe indray mamely azy amin'ny lohany ary de tena mampalahelo anay zay toe-javatra zay vonto ny lohan'le zaza de tsy azo na hianatra izy mibangona ny volony de tsy maintsy nysolana leo amin'le party an'le misy mivonto. Ezaka nitady ny talentsekoly ihany ny mpanao gazety ny Ekolo TV nanontany ny zava-misy marina saingy tsy tao an-tsekoly ny tale. Aiza ho aiza ny fanajanana ny zon'olombelona sy ny zon'ny ankizy manoloana ity tranga ity. Itazapotsiny va ireo tompon'andraikitra eny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka tsy handray fanapahan-kevitra ho an'ireo mpampianatra amin'ny mikapoka mpianatra amin'izao taona arivo fahatelo izao. Amalalana ny lafiny sosialy dia mijanona tanteraka ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny tsara saotra amin'ny vato amin'izao fotoana izao tsy azo ny fiara lay io lalana io natao vonjy maika ho an'ny francophonie saingy mihitatra hatrany ny fahasimbany fanadihadiana. Toy izao ny fahasimbany lalam-baovao mampitohy ny vato sy tsara saotra raha toa ka voalaza tany am-piandohan'ny asa fa 530 tapitrisa dolara ny tetibidin'ny fanamboarana. Raha tsy ahivina, vonjy francophonie fa tsy vonjy tavanandro akory ity lalana ity. Andro vitsy taorian'ny fionana iraisam-pirenena io, tsy azo ny fiarana le intsony teny an-toerana ary mbola mitohy hatramin'izao ny fandrarana. Ny famerenana ny fanamboarana no natao alaolana tamin'izany saingy hatreto. Tsy mbola nisy fikitihan'io lalana io raha ny fanadihadiana natao. Tsy azo alehan'ny fiara eny an-toerana ankehitriny saingy mihasimba hatrany ilay lalana. Zary lasa tsy nisy nahalala ny tena teti-bolany laniana tamin'izany intsony ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Aiza ho aiza ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-panjakana manoloana izany. Tsy ho averina kitihana intsony ve io lalana io izay nirehariana fa natao foto-drafitrasa hipetrahana ho an'ny vahoaka malagasy. Ny vaovao iraisam-pirenena no hamarana antsika ny fampahalam-baovao amin'izao hariva izao manomboka androany any Gabon ny andiany fa 1.30 ny kanina 17 sy 2 maharitra 12 andro 2.30 ny lalao ary 9 kosa ireo ekipa hifanandrina amin'izany ny ekipa gabonais sy ny Guinéana Bissau ny ekipa ny Cameroun sy Burkina Faso kosa no hanokatra ny lalao androany fanadihadiana amin'ny sary ny France 24. Fanazarantena faraparana ho an'ireo ekipa hanokatra ny lalaon'ny kanina 17 sy 2 amin'ireo ekipa 9 hiatrika ny lalao ny Guinée-Bissau. Voalohany teo amin'ny tantarany no tafiakatra kany ity firenena kely atao amin'ny Afrika Atsimo ity rehefa nifaninana tamin'ny Zambia. Raha te ho tonga lavitra amin'ny fifaninana nefa izy ireo dia tsy maintsy manana paikady matanjaka andresena ny ekipa gabonais izay hifanandrina amin'izy ireo androany. Raha ny fanazavan'ireo mpilalao anatin'ny ekipa Bissau, vonona izy ireo ny hanome tsara indrindra na vao voalohany aza no handray anjara amin'ny kanina. Gabon sy Bissau, Burkina Faso sy Cameroun no nanokatra ny lalao androany. Ny mpanao rap boba kosa no isan'ireo mpanakanto hanokatra ity kanina 17 sy 2 ity. Mazamazana ny lalao saingy hiezaka ihany koa ny ekipa ivoiriana izay tompon-daka hiazona ny fandreseny. Alohan'ny sarana dia ndeha hofitina aminao ireo vaomasongana tao anatin'ny fampahalam-baovao tamin'ity androany ity no lavin'ny HCC ny fanambarana ny maha-antoko-panohatra nataony antoko malagasy miara-miainga namafy masony rehetra ny fitsarana avo tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitriny fa eo ambany vahoan'ny fanampanatanteraka ary amin'iray tendro fanampenam-bava ny demokrasia. Tsy misy vahaolana azo raisina manoloana ny tsy fampin-drano eto an-drenivohitra araka ny fanadina natao tenivon'ny
apipa ny fisian'ny rotsakorana ihany no vahaolana amin'izany raha ny fanazavana. Nanomboka androany kosa ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny FJKM niorina voalohany teto Madagasikara, fiangonana izay anisan'ny manatantara noho izany nanaova ny malagasy batisa voalohany ary farany. Nanomboka androany ihany koa any Gabon ny andiany faraiky amin'ny 30 ny CAN 17 sy 20. Dia izany manakatina ny fahapalam-baovao amin'izao hariva izao ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, ahitana ireo entana tsara kalitao fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Ny fampalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny AST Naturo, zava-pisotro mandritry ny taona. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Coca-Cola nanolotra anao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.